Ampifaliana indray no ionatsika ary tsy adino hatrany ny manonona ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny tsirairay avy zay manaraka ity fandarana ity. Fampahirezana manokana indray ary teny mahafinaritra avy amin'ny soratra masina no raisintsika amin'ity androany ity. Mahafinaritra ilay teny amin'ny Jeremia 3:20, ny andininy faha 1:10. Teny izay tena mahafinaritra ary mampahery tokoa izany teny izany. Izao no vakin'izany teny izany vakiako ho anao ary vakiana ho antsika rehetra ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehovah. Dia hevitra mahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Ry hava malala. Izany no teny fampahirezana mahafinaritra indray hifampizarana ho antsika amin'ity anio ity. Mahalala ny lalana heverana anareo Jehovah ary hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza ary fanantenana ho amin'ny farany. Eo amin'ny ity fiainana ty koa dia indraindray sahirana tokoa isika mieritreritra hoe hanao ahoana ny ho avy. Indraindray dia sahirantsika hoe inona marina ny zavatra hitranga ao aoriana kely, inona ny zavatra mety hiseho, inona ny zavatra mety hisy, dia sahiran-tsaina tokoa tsika mitranga amin'izany rehetra izany. Fa isintonako tantara kely anankiray tokoa nareo mba hahatonga anareo handray fanapahan-kevitra, mba ho tsapantsika izany hoe Andriamanitra dia mahalala ny lalana heverana antsika tokoa. Niainga tamin'ny toerana anankiray ity lehilahy anankiray antsoina hoe Jakoba. Haintsika tsara ny tantaran'i Jakoba. Fa rehefa niala tao amin'ny ray aman-dreniny izy, voatery nandao an'ny ray aman-dreniny izy satria nangalatra ny fizokiana, ny sandoka namitaka ny rahalahiny. Ary izay ny zavatra nitranga. Ny anarana hoe Jakoba moa dia ny hoe mpamitaka, mpandainga, izay ny dikany. Dia izao rehefa nanana an'izay toetra tsy tsara izay izy dia lasa voatery nandao tsy fidiny ny ray aman-dreny. Ary rehefa nandao an'ireto ray aman-dreny izy dia nipetraka tany amin'ny toerana izay iandrasana ondry. Ary zao ny andro ondry ny rafozany tany izy nahita vady dia nipetraka tany izy nandritra ny fotoana rehetra. Efa ela ny ela dia izao ny zavatra nitranga. Tsy tamana tany koa izy satria tsy nifanaraka koa izy sy ny rafosany no ilay toetra izay nananany. Dia tsy afaka niaraka dia izao ny fanapahan-kevitra. Tsy maintsy handeha hody. Ny olana anefa dia izao, raha mody izy dia le rahalahiny izay nofitahany dia mbola miandry azy eo antsoina hoe Esau. Ary tamin'io fotoana io dia izao tena tezitra dia tezitra Esau ary efa nanana miaramila aman-jatony andeha hiomana hitsena ny fahatongavan'i Jakoba. Naharehan'izany Jakoba dia niorokotitra, natahotra ary tena nivaraotsa natanteraka mihitsy raha nahareo hoe efa ao Esau miaraka miaramila maro dia maro. Dia afa malala. Kivy tanteraka Jakoba, very-hevitra tanteraka izy. Ary nanomboka teo izy dia nitodika tamin'Andriamanitra. Indraindray eo amin'ny fiainantsika dia miandry toe-javatra manahirana isika, misy sakana, misy olana izay tsika vao mahalala andeha hitodika amin'Andriamanitra. Indraindray efa maharentsika efa misy olana sy goavana be ao aloha ao andao hitodika amin'Andriamanitra. Nampiasaina ny teknika rehetra mba olombelona mba ahazoana miatrika an'izany toe-javatra izany. Fa tsy nahavaolana ny hevitra rehetra. Fa ny andro vahaolana neto dia izao nitokana manokana ary nivavaka tamin'Andriamanitra. Nitolona tamin'Andriamanitra izy. Tonga tamin'ny fibebahana, tonga tamin'ny fiekekeloka ary nangataka famindrampò avy amin'Andriamanitra. Nandritra ny alina manontolo dia niteny manao hoe Andriamanitra ô, tsy havelako ianao raha tsy mitahy ahy. Ry hava malala, rehefa niala teo izy nahazo antoka ny fionany tamin'Andriamanitra dia indro fa vonona hisedra an'i Esau rahalahiny. Ary tamin'izay fotoana izay dia tsy
famonoana ny zavatra nitranga, fa fankatiavana ny famihana lay programa andeha hamono ny rahalahy dia lasa ny famela-heloka. Ry hava-malala, azon'Andriamanitra hovaina ny toe-javatra rehetra. Azon'Andriamanitra havadika ho fitahiana ny zavatra rehetra izay manahirana antsika. Ary zany no mahatonga an'Andriamanitra manao hoe anome fiadanana, fa tsy loza mahalala ny lalana heverina ho antsika Andriamanitra. Manam-pilanina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mety nandao anao ny hafa, mety nanilika anao ny hafa, mety ny havana mihitsy aza, fa izao manana pilanina ho anao Andriamanitra. Ary ny pilanina ho an'ny tsirairay avy efa voaoman'Andriamanitra. Koa ankehitriny ary, andao hitodika amin'Andriamanitra isika. Andao hifikitra amin'Andriamanitra tahaka ny Jakoba isika, izay nitodika sy nitokana amin'Andriamanitra. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny zava-dehibe. Ka na dia ratsy aza ny anaranao, ratsy aza ny toetranao, dia aza dino fa rehefa mitodika amin'Andriamanitra ianao dia raisin'Andriamanitra. Dia hoy izy Andriamanitra manao hoe tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa atao hoe Israely, satria nitodina tamin'Andriamanitra ianao dia nandresy. Afaka manova ny faharatsiana sy ny tsy fahombiazana rehetra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Eny, fa na dia mitondra anarana ratsy azy ianao, dia azon'Andriamanitra hovaina izany fa mitodia amin'Andriamanitra. Ka manasa anao aho mba handray fanapahan-kevitra, mba hitodika amin'Andriamanitra, mba hitondra fandresena, ka hivadika fitahiana ny zavatra rehetra. Dia hivavaka indray ary isika. Ray masonao, mety misy zavatra manahirana anay eo amin'ny fiainana indraindray, dia tsy fantatra ny zavatra miandry ao aloha aho. Apetraka eo am-pelantananao fiainanay tompoko. Ary ankehitriny izay manaraka izao fandahana izao, jereo manokana izy ireo, tahio manokana izy ireo, ka raha miatrika toy ny zavatra manahirana, dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainany tsirairay avy. Manam-pilanina ho an'ny isam-batan'olona ianao, ary ianao hatanteraka izany ho amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ka ankehitriny ary, raha hiatrika amin'ny fiainana izahay, hiatrika itolo andro ity izahay, ny hoavinay raha-pitsy fantatray, tantany ny fiainanay Jesosy malala. Saotra Tompo, amen.